Da hoe tsika resaka fahatokisa-tena vetivety, confiance en soi na self confidence. Fantatrao ve fa afaka hoe mahatoky tena ianao avy amina zavatra ivelany na hoe avy amina zavatra anatiny. Ny olana matetika tsika rehefa hoe mahatoky tena izay dia basentsika amina zavatra ivelany confiance en soi tsika. Ohatra zao tadidiko tamin'ny mbola tany amin'ny lycée ohatrany hoe tonga dia mahatoky tena be rehefa avy mividy akanjo vaovao na hoe mividy t-shirt vaovao dia tena nahatoky tena be mihitsiny. Dia andro vitsivitsy aorianan'izay nefa tsy mahatoky tena intsony. Fa maninona vao avy nividy an'ilay akanjo vaovao iny ianao dia remarquen'olona be ohatrany hoe mahazo positive feedbacks na hoe retour positif be da be avy amin'ny ankizy zany ianao hoe wow, tsara kosa zany akanjonao zany dia mahatoky tena ianao satria mivalidy sy manome validation anao daholo ny olona rehetra. Dia andro vitsivitsy tao aorianan'iny nefa tsy dia misy maharemarque intsony hoe vaovao ny akanjonao. Dia tamin'izany ary nisy fotoana nieritreritra mihitsy hoe tokony hividy akanjo vaovao indray dia izay vao miverina mahatoky tena indray. Fa hitantsika hoe misy olana ilay izy rehefa hoe basentsika amin'ny zavatra ivelany confiance en soi tsika. Voatery amina akanjo fotsiny nefany no itenenako an'izany fa mety hoe manao maquillage ohatra ianao. Bon tsy miteny hoe ratsy manao maquillage fa raha ohatra ka moyen azonao confiance en soi no manao maquillage dia olana ilay izy amin'izay. Fa tsy miteny mihitsy hoe ratsy manao maquillage na hoe mikritika an'izay. Dia tsy voatery hoe akanjo na zavatra ivelany fotsiny no moyen azontsika confiance en soi fa mety ohatra hoe statut anao. Ny olan'ilay statut anao ataontsika ohatra hoe président ana association anankiray ianao. Président ana association anankiray ianao misy mahafantatra anao daholo hoe izy ianao. Donc mivalidy anao daholo ny olona rehetrarehetra manome validation sy manome retour positif anao daholo. Ny olana amin'iny nefa rehefa miova association ohatra ilay président dia tsisy mahafantatra intsony izy. Dia raha nahatoky tena be izy tamin'ilay association nisy anazy dia possible hoe lasa tsy dia mahatoky tena intsony rehefa ivelan'ilay association. Ohatra fotsiny koa zao raha mora favori moa ny exemple tiako raisina amin'ity. Raha mora favori rehefa hampanaovina interview dia he's really boastful ohatrany hoe confiant be zany izy. Fa manina izy ny confiance satria fantatr'olona hoe izy raha mora favori. Fa ataontsika hoe mandeha mivoyage en Australie ohatra izy, tsisy mahafantatra izy ihany. Donc tsy afaka mibaser ny confiance en soi amin'ilay statut intsony zany izy amin'ilay réputation moa zany itenenantsika an'izay. Tsy afaka mibaser amin'ny confiance en soi amin'izay intsony izy satria tsisy manome an'ilay retour. Dia izay ny olana matetika rehefa hoe basentsika amina zavatra ivelany ny confiance en soi tsika. Satria rehefa misy manome retour positif, rehefa misy manome feedback positif dia mahatoky tena tsika. Fa rehefa tsy misy dia tsy mahatoky tena intsony. Ohatrany koa ohatra hoe amin'ny Facebook ianao miposte photo de profil vaovao ohatra. Possible hoe mahatoky tena be ianao satria mahazo 500 j'aime, mahazo 1000 j'aime na ohatr'izany. Fa rehefa tsisy tia mihitsy ny postanao dia manomboka amin'ny se douter ianao hoe wow, tena tsara ve izaho zany? Tena tiantenako aho ve ohatr'izany? Ohatrany hoe basenao amin'ny zavatra ivelany foana zany ny image de soi anao ray dia basenao amin'ny zavatra ivelany ny hoe izy ianao exactement. Dia basenao amin'ny zavatra ivelany sy ny validation azonao avy any ivelany ny confiance en soi anao. Ny olan'izay dia tsy stable mihitsy ilay izy fa miovaova foana arakaraky ny toetrandro na hoe arakarak'izay validation omen'olona anao eo. Inona ary ny ataontsika hoe vahaolana contre an'izay. Ny vahaolana voalohany indrindra hoe tokony ho fantatrao mazava tsara zany hoe izy ianao. Izy ianao en fonction amin'ny définition anao. Hoe inona ny valeur anao ohatra, inona ny soatoavina anao. Voaingana zao nisy fotoana niresaka tamina namako izay dia miresaka eo izay hoe za teo entrepreneur nefa izy dia hijanona ho employé. Dia à un moment moa izy niteny hoe fantatro ny valeurako hoe stabilité sy sécurité. Dia izay zany tsara amin'ilay izy hoe fantatrao mazava tsara hoe inona ny valeur anao
Rehefa misy olona miezaka hoe midevianao amin'izay lalaka alehanao dia fantatra hoe non hariny tiako ale, zao ny valeurako dia tsy mihaino anazy intsony. Raha misy olona zany tsy mivalidy anao nefa fantatrao mazava tsara hoe izy ianao, fantatrao hoe inona ny valeuranao dia tokony tsy se douter intsony ianao. Exemple anankiray fotsiny iza zao ohatra ny olona hoe manan-karena indrindra eto an-tany amin'izao. À un moment izy Bill Gates fa amin'izao izy Jeff Bezos, créateur, fondateur ny Amazon. Dia eritrereto hoe mandeha ny Analakely Jeff Bezos dia misy olona tsy mahafantatra anazy miteny hoe tsy ianao akory ny olona manan-karena indrindra eto an-tany. Ny fanontaniako anao dia hoe ireagira ve Jeff Bezos na hoe hiezaka hitady seek validation na fiteny an'ilay izy hoe hitady validation avy amin'iny olona iny hoe zany ny tena olona manan-karena indrindra eto an-tany I want to prove something, hoe proveko anao hoe quelque chose que je suis quelqu'un na ohatrohatr'izany. Dia zay ny olana le olona hoe tsy mahafantatra mazava tsara hoe izy mitady validation sy mitady abseho foana zany hoe zaty. Exemple anankiray koa tamintsika tany amin'ny lycée, mety mahafantatra ianao hoe vehivavy tsara tarehy be, sexy be na ohatrohatr'izany. Dia misy lehilahy na bandy kely ireny ataontsika hoe tsy mahazaka anazy izy ohatra na miteny fotsiny hoe ndriky ratsy be, ianao ratsy be na ohatrohatr'izany. Dia raha hitanareo ny réaction-ny amin'iny tsy mireagira izy satria fantany mazava tsara hoe izy fantany hoe tsara tarehy izy. Dia tokony ohatr'izay zany no réaction-nao rehefa misy olona tsy mivalide anao na misy olona mikritika anao nefa hoe mahafantatra tsara ianao hoe izy ianao. Dia zay ny hitako hoe lakile voalohany amin'ny resaka confiance en soi. Fantaro mazava tsara hoe izy ianao rehefa une fois hoe fantatrao mazava tsara hoe izy ianao, inona ny valeuranao, avaiza ianao sy hoe andeha hoaiza ianao dia tsy mireagira intsony amin'olona na hoe mitady validation avy any amin'izareo na manana an'izay feeling zay hoe te prouver quelque chose à quelqu'un. Zay le izy ny voalohany indrindra. Ny lakile faharoa dia ny hoe aza mieritreritra loatra izay eritreretin'ny hafa. Efa niresahantsika ihany iny ngambany fa matoa ianao diso mieritreritra loatra an'izay eritreretin'ny hafa dia manome contrôle an'ilay olona ireo zany ianao hoe contrôler anao. Tsy possible mihitsy zany hoe ezahanao contrôlena daholo hoe inona ny eritreretin'ity olona iray ity, hoe tiako hitan'iny hoe tsara be na hoe tiako hitan'iny hoe olona ohatr'izao. Tsy possible zany. Donc mila hoe manajanontsika manomboka androany na miezaka tsy mieritreritra loatra izay eritreretin'ny olona hafa momba antsika. Dia ny exercice pratique indrindra anaovana an'izay ozy ianao inona? Matetika miteny hoe manao public speaking no tena efficace indrindra satria ianao rehefa miteny imasom-bahoaka dia voalohany indrindra aloha manomboka hoe tsy mieritreritra ny izay eritreretin'ny hafa fa dia manome speech any zareo eo. Dia ny faharoa koa nefa tsy vao mentionné-ko ilay izy tamin'ny voalohany teo fa rehefa manao public speaking ianao dia misurmonter any peur anao. Ary izay lakile fahatelo amin'ny resaka confiance en soi hoe rehefa misy zavatra mampatahotra anao zany dia just do it, hoe do it anyway, atao foana ihany ilay izy fa lasa mahatsiaro hoe confiant kokoa ianao rehefa une fois hoe surmonter-nao ilay izy. Dia izay mahatonga anahy miteny hoe manao public speaking no anisan'ny moyen tsara indrindra mba higanena confiance en soi satria tsy mieritreritra ny zavatra eritreretin'olona intsony ianao aloha voalohany indrindra rehefa manome speech. Faharoa mety hoe matahotra ianao rehefa miteny imasom-bahoaka fa ataonao ihany ilay izy dia plus ianao mipratika an'ilay izy dia plus lasa ohatran'ny hoe zavatra naturel aminao ilay izy, ohatran'ny zavatra rehetra hoe natao tamin'ny voalohany ihany dia nampatahotra ianao. Ohatra mety hoe natahotra nitondra tômôbila satria mila se concentrer any amin'ny frein, mila se concentrer any amin'ny embrayage, mila se concentrer any amin'ny volant. No le hoe tsy zatra fotsiny nahatonga an'izay fa rehefa une fois hoe zatra dia lasa normal ilay izy. Dia ohatr'izay ihany exactement ny resaka public speaking sy ny resaka confiance en soi. Misy fiteny moa hoe misurmonter ny peur antsika no tsara kokoa noho ny hoe miezaka mitsoaka an'ilay izy satria avantageux kokoa
construire courage noho ny hoe miezaka mitsoaka an'le problème foana. De hitako hoe important zay. Tsy tadidiko hoe inona tsara le quote, inona tsara le citation fa teneniko miandalana eto ihany le izy. Zay no tiako tenenina, possible tsara no ohatrany hoe lasa confiant kokoa ary tsy voatery hoe ratsy no mibaser confiance en soi hoe amina zavatra ivelany, fa ny tiako tenenina eto indrindrandrindra hoe ratsy ny mibaser confiance en soi anao zany amina zavatra ivelany fotsiny. Fa vao maika ary le izy tsara raha hoe fantatrao mazava tsara hoe izy ianao mipratiquer public speaking ianao na hoe misurmonter an'izay peur anananao sy ny sisa, de manana an'izay confiance en soi avy amin'ny zavatra ivelany zay koa ianao, hoe combinaison an'le zavatra anankiroa zany. De zay no afaka teneniko androany momba ny resaka confiance en soi, ohatrany hoe vidéo tiako atao haingaikaingana fotsiny le izy. Until next time.